tsy maintsy présent zany réalisateur zay kosa moa zany ho an'izay olona zany mpanatotosaka manana sarimihetsika tiana rehefa anatin'le projet dia tsy maintsy zany izy am'le journée de projection manatrika eo izy raha miaraka amin'ny équipe moa vao maika tsara fahatelo manak'izay a dia mazava ho azy zany dia hoe vonona izy hanao échange tsy koa ny be dia be no manao film e fa vitsy no massage critique zay tonga dia tonga dia tsona resaka dia zay ny anton'le hoe io zany tena plateforme tena hoe mba lalana kely makany amin'le fataon'olona matianina sy marapenitra raha zao tontolo zao hoe rehefa mamoaka film dia aseho le film dia atrena zava-misy a dia nona critique an'olona fa tsy dinana disque dur dia zay mahita zay raha zao ohatran'izay zany zany hoe izy zany zay le izy hoe ino le olona fa manao vokatra dia zay zany mba fantampetraka eo raha planine afaka avenao amin'io raha tsy afaka izy amin'io a dia tsy maintsy séance manaraka zany misy anazy fa hafahafa be hoe vita le projection a dia tsika samitsika ny fampitsiry eto nefa mba misy fanontaniana mety misy hetaheta mivoakany amin'le mpanatrika dia le olona nanao anazy raha tsy eo akory dia zay le izy misy moa nanontany taminay sady tamin'ny séance tamin'ny farany tamin'ny décembre hoe raha ohatra zany izy ohatra hoe avant première dia mety ihany koa ve dia vao maika raha tsara hoe film mbola tsy ary nandeha dia atao anatin'ny ciné découverte izy no tonga dia alefa voalohany tsisy manatsany donc zany misokatra izy a tsy ny mpanao sarimihetsika mitsampy eto Madagasikara zay tsisy condition ataontsika hoe compliqué apetrakay fa dia fanasana ny atolotray dia araka ny tenin'ny monsieur Fabrice teo zay hoe eo ampanaovana azy atsika raha misy ny hevitra mitotona tampoka mahasoa sy ny tany a dia zay dia misokatra be tiana zany le ciné malagasy découverte ho lasa déclencheur fa mbola zavatra ngeza kokoa mety hitranga hoe miteny tampoka ny mpanao gazety ahoana raha atao émission mihitsy izy ty on verra y a pas de souci samy société daholo zay a matoa zay manao zavatra io tsy investissement stérile fa mba voninahitra ao anay mba nanosika an'le secteur nanosika an'le mpanao totosa le izy zany j'aime bien que Professeur Openflix hoe manao zavatra ohatran'izay zany fa ny anahy zavatra tiako apetraka hoe alao andeha amin'izay ny critique du cinéma tsy dia tena mbola misy manao mantsy eto amintsika nefa zany zavatra important be zany ho an'ny film